Ny hajj. Ny mpino silamo mizotra makany Lamek mba hanatanteraka ny fivahiniana masina hajj. Ary ho famaliana tenin'ilay tomponahary rehefa niteny izy hoe adidin'ny olombelona amin'ny Allah ny mitsidika ilay tranomasina ho an'izay afaka manao izany. Ny andro fahavalo, izay fantatra amin'ny anarana hoe Yaum at-Tarwiya. Amin'io andro fahavalo ny volana Dhul-Hijja io, ny mpanao hajj rehetra dia manomboka mitafy ilay lamba fotsy ihram ka mitodi-doha makany amin'ny toerana antsoina hoe Mina. Mijanona ao izy ireo ary manatanteraka ny solat Zuhr sy Asr, Maghrib sy ny Isha. Amin'ny andro fahasivy kosa, izay fantatra amin'ny anarana hoe Arafa, miomana izy ireo handeha any amin'ny faritry Arafa. Ary ao izy ireo no manao solat Zuhr sy Asr mitambatra no sady afoizina arahana toriteny aorian'izany. Mifantoka betsaka amin'ny doa sy zikry izy ireo mandritry ny tontolo andro, satria ny andro Arafa no andro lehibe indrindra andraisan'ny Allah ny doa sy ny fibebahana. Ireo mpanao hajj dia mijanona eo amin'ny faritry ny Arafa hatramin'ny filetean'ny masoandro, avy eo dia mizotra makany Muzdalifa. Ny alina Eid. Ny mpanao hajj dia mijanona ao Muzdalifa amin'io alina io manatanteraka ny solat Maghrib sy Isha mitambatra ary afoizina. Sasany mijanona ao Muzdalifa mandra-parain'ny andro ary manatanteraka ny solat Fajr vao miala ao. Ny sasany kosa dia miala ao rehefa misasaka ny alina ary mitodi-doha ho any Mina hitoraka ny Jamarat. Ny andro fahafolo, andron'ny Eid. Amin'ny andron'ny Eid no tena hanatanterahana betsaka ireo asa fanao amin'ny hajj. Satria amin'io andro io ny mpanao hajj dia mitoraka ny Jamarat al-Aqaba amin'ny fotoana voatondro. Aorian'io dia manasola loha na manapaka ny volony izy ireo. Eo dia afaka manala ilay lamba fotsy ihram ka mitafy lamba tsotra mahazatra azy ireo. Amin'io andro io no anapan'ilay sorona nataony na koa maniraka olona hanatanteraka izany amin'ny anarany. Aorian'io dia mizotra makany amin'ny moské Al-Haram izy ireo manatanteraka ny tawaf al-ifada, fihodinana impito eo amin'ny Kaaba. Avy eo dia mizotra makany amin'ny Masa hanatanteraka ny fivezivezena impito eo anelanelan'ny tendrombohitra roa Safa sy Marwa. Io tawaf sy ny fivezivezena io dia afaka atao amin'ny fotoana hafa raha tsy vita tamin'ny andron'ny Eid, ary ny tsirairay dia tokony hanaja ny fandaharam-potoana izay ny fanarahana tao amin'ny groupe misy azy. Ny andro faha-1 ambin'ny folo, faha-2 ambin'ny folo ary ny faha-3 ambin'ny folo, izay fantatra amin'ny anarana hoe Ayyam at-Tashrik. Mbola mijanona ao Mina foana ny mpanao hajj mandritra ireo 3 andro farany ireo, ka mitoraka ny Jamarat isan'andro izy ireo mandritra io 3 andro io, ny Jamarat kely sy ny antonony ary ny lehibe indrindra, ka mitoraka vato 7 isaky ny Jamarat izy ireo. Izay maika amin'ireo mpanao hajj dia afaka miala ao Mina amin'ny andro faha-2 ambin'ny folo ny volana Dhul-Hijja aorian'ny fitoran'ny Jamarat. Fa izay tsy maika ka manatara ny azy kosa dia mitoraka ny Jamarat izy 3 amin'ny andro faha-3 ambin'ny folo, avy eo dia miala ao Mina. Ny tawaf fanaovam-beloma. Mialohan'ny miala ao Makka ireo mpanao hajj dia tsy maintsy manao ny tawaf fanaovam-beloma, satria amin'io tawaf io no amaran'ireo mpanao hajj ny asany tamin'ny hajj izay fototra faha-5 amin'ny finoana Islam. Karabaina manokana izy ireo amin'ny fahavitan'izy ireo hajj ary engany hahazo ilay valisoa lehibe izay voalazan'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadis mari-potitra manao hoe izay nanatanteraka ny hajj ka tsy nanao fahavetavetana sy fahotana dia toy ny niterahan'ny reniny azy izy rehefa miverina any amin'ny fireneny. Izahay eto amin'ny Muslim Hajj dia mirary hajjum mabrur ho antsika jiaby. Apartao betsaka ny video.